Zapotsy nyfadenan'olotra vola mitentina $100 amerikanina ny Republikan'ny Korea ho fanampihana ny fanatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara. Omaly moa no nanatanterahana ny fanaovan-tsony mifandraika amin'izany. Mitondra ny anjara birikiny ao anatin'ny fanatevenana ny kitapom-bola nitetika sapasema ihany koa ny Republikan'ny Korea ka nanolotra lelavola mitetina $100 amerikanina. Ny tanterahana omaly ty tsy amin'ny foibe ny firenena mikambana itsindraro ny fifanaovan-tsony mifandraika amin'izany teo amin'ny consul ny Republikan'ny Korea ny solitenany senita ary ny firenena mikambana na ny PNUD. Entina natotosaina ireo dingana maro samihafa amin'ny fifidianana eto Madagasikara izany vola zany. Efa mahatratra 400 sy 3.7 sy 80 tapitriza $1 amerikanina ankehitriny ny vola ao anatin'ny kitapom-bola ampasenina entina hamatsiana ny fifidianana. Isan'ny firenena efa nitondra ny anjara birikiny ao anatin'ny famatsim-bola fifidianana ny Norvège, Japon, Suisse, ny fondrony Europeanina, ny PNUD, Afrika Atsimo ary ny SADC. Hamatsiana ny fifidianana fitaovana maro samihafa, ny ezaka serasera, fanentanana olom-pirenena, anakaramaina ireo tompona andraikitra isatsokajiny ary ny asa lojistika ihany koa izany tetipolo izany.